fahasoavana avia aoka isika oby ho an'i Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka ankeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika, aoka iondrika sy ankohaka isika, aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehova mpanao antsika, fa izy no andriamantsika ary olony fiandriny sy ondry tandremany isika. Engane ka hoenonareo anio ny feony manao hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro tao Marsa fony tany anefitra. Hivavaka isika rainy masina tsara zay ny an-danitro misotranao zay no ny fitahiana ho anay velonaina somatsara ary tafiditra ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Ankehitriny ray malalo ataovy mahatsapa ny fanatrehanao izay tsiraray avy, handray ny hery sy ny fitahiana avy any aminao ary ny voninahitra kosa dia ho anao irery ihany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Sabata fa 4 ny volana Marsa 2024. Sabata manokana izay andro manokana ho an'ny Fanabeazana maneran-tany eo anivon'ny fiangonana Adventista. Faly miarabanao izahay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao ary mirary maniry ihany koa ny andraisanao fitahiana sy ny fahasoavana mandritra izao sabata manokana ho an'ny Fanabeazana izao. Fifaliana ho any manolotra ireo mpiara-miasa, ireo mpandray anjara ny amin'ny fampivavahana amin'ity maraina ity. Ny rahavavy rakotovao mbola tiana hitondra ny vakiteny ny soratra masina amintsika amin'izao maraina izao. Manaraka azy ao ny rahavavy Rasolomanana miandry ny rina hitondrana ny afatra manokana ho antsika ankizy. Manaraka azy ny anada izay hitondra ny vavaka fanelanelanana dia ny anada Robelson haingo. Ny hitondra ny fanompoam-pivavahana manokana ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolony dia ny anadantsika Rabenary Roland mamy. Ary ny afatra ho antsika rehetra, hitondra izany afatra ho antsika rehetra izany amin'ity maraina ity dia ny ray aman-dreny Raoely Arjao. Maniry izay ny andraisanao fitahiana mandritra izany fanompoam-pivavahana izany. Fifaliana ho ahy ny manolotra ny rahavavy Randre Manalina Iantamalala izay mitarika an'ity fanompoam-pivavahana androany sabata ity. Ho fanohizantsika ny fotoana dia ho ataontsika ny hira laran-kira 720 voninahitra anie.
tralazaso aukasantratraruavo leibe ni herini leibe ni asani marina ni didini manambarany atsarany zao rehetra ary zao mankatony teniny ka mirindra soery mba hiterany pary eny eny andanitra marosy mamiratra ny ety antaniko sesena sady kanto ory olombelona izay sanganasany manomeza azy zao voninahitra sy aja ianao no sambatra no tahiny fatratra tiany raoriko mba ho volamena tsara tompo andriamanitra aokany voavotra hiray feo mandrakiza hankalazana oatrany eny fitiavana sy ny famindrampona vonina itroana tena lehibe Jehova andeha isika handray ny baibolitsika tsirairay avy any atokantrano any ary hanokatra izany ao amin'ny eksodosy toko fa 20 ny 5 eksodosy toko fa 20 ny 5 ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy aza mangalatra andeha hotohizantsika ao amin'ny Isaia toko fa 20 andiny 10 Isaia toko fa 20 andiny 10 ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy mivoa mivavahady amboary ny lalana halehan'ny olona asandrato ho avo ny lalambe esory ny vato eny aminy manangana faneva ho tazany firenena ho tahinana izany teny izany hitondra fitahiana ho antsika rehetra amen andeha isika andohalika hivavaka Jehovah Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay an-danitra indreto izahay manolotra ny dera ny haja ny voninahitra ho anao amin'ity sabata ity raiso ho antra ka sitranao izany ray malala mamelany elokay mamindrafo aminay raiso ny fifonanay Jesosy ho anao izay mifona ho anay ao amin'ny hevitra masina indrindra ao an-danitra ao amin'izao andro pasoavana izao amin'ity sabata ity tompo malalo dia fotoana manera-tany ho an'ny Fanabeazana ka hoentina mbavaka eto ny ray aman-dreny ny mpanabe ny zanaka ny reo mpampianatra ary ny mpandrarà ary indrindra dia mba amoaka afatra manokana ho anao tanteraka ne
nisa tokantrano ary ho tafita amin'ny mpiarabelona izany afatra izany. Koa misy matoky izay iray malalo fa manotrona feno izao fotoana izao ianao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana fanompoam-pivavahana hamerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra. Filipianina toko 4 ny andininy 7:20 dia manao hoe fa Andriamanitra hanatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa ankehitriny dia manasa antsika hiomana amin'izany famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra izany. Miakohaka amin'Andriamanitra isika satria ilay mpiay tsy manapetra atsika izy. Niresaka tamin'ny Abrahama indray andro Andriamanitra ary nampahafantarin'Andriamanitra azy ny amin'ilay zanakalahy izay ateraka sy Sara sy ny fitahiana hitetra amin'io zanaka faharoa io. Very hevitra nefa Abrahama ka nitalao tamin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 17:20 engane ka Ismaela no velona eo anatrehanao. Mampianatra fahamarinana manandanja mikasika ny fahamaroan'ny fitahiana ananan'Andriamanitra ny resaka ny fanaovan'ny Abrahama tamin'Andriamanitra. Nalahelo Abrahama raha toka azo ny saka zanany faharoa ny fitahiana ka tsisy tavela intsony ho an'ny misy Ismaela. Nanome toky azy anefa Andriamanitra fa manana fitahiana omena azy roalahy so an'ny olon-drehetra izy ilay mpiay tsy manapetra. Na tonga ny olona sasany hanana fomba fijery hafahafa ny finoana fa vitsy ihany ny fitahiana azon'Andriamanitra omena. Indreto misy sasatsasany amin'izany fomba fisainana izany. Raha mahazo ny hafa dia tsy ahazo aho fa mahazo kely. Miteraka fialonana, fifaninanana ary fahakalana izany faran'ny lysean-dahatra izany. Tia koa misy hafa raha ny manome aho na mizara dia kely sisa ny tavela ho ahy. Veriko amin'izany izay ananako. Mampihena ny fahalalan-tanana izany ary mandrisika ny fitiavan-tena. Feveran-diso maneho ny tsy fahalalana ny amin'ny fitahiana betsaka amin'Andriamanitra nefa izany tsy mahasoa ny misaina araka ny fomba fijerin'ny olombelona voafetra ka manadino ilay mpanome dia ilay Andriamanitra tsy manapetra. Manana ambiampy hatrany isika na dia mety hamoy ny zavatra rehetra aza. Fantatrao ve fa manana tahirim-pitahiana be dia be ho an'ny tsirairay avy amintsika ho antsika Andriamanitra. Androany andeha asehontsika amin'ny alalan'ny ampahafolony sy ny fanatitra fa mino ny fahamaroan'ny fitahiana ao amin'Andriamanitra. Ankehitriny dia manasa antsika hivavaka ho amin'izany ampahafolony sy fanatitra izany. Tompo, mideranao izay noho ny fitahiana tsy manapetra izay omenao anay isan'andro. Koa ankehitriny dia omeo anay ny finoana fa ianao dia afaka hanome izany fitahiana izany tokoa ho anay ary manana ny tanana malalaka ihany koa ianao afaka hizara izany fitahiana izany ho anay sy ho an'ny hafa ihany koa. Koa dia
mangataka aminao zay tompo mba ampitoetra ty anatinay ny fahalalatahana mba hahafahanay mizara koa ho an'ny hafa ary indrindrandrindra mamerina zay tokony ho averina eo aminao amin'ny alalan'ny ampafolony sy fanatitra dia minso matoky zay fa ny fitahianao mananambiampy eny no arotsaka ao aminay ihany koa amin'ity aniosa ity. Na ny Jesosy nangatahana izany. Amen. Ankehitriny eo amin'ny famerenana izany ampafolony sy fanatitra izany dia hisy feokira zay anaraka izany famerenana izany. Fanolorantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony dia andehantsika hiaraka hanao ny hira laharana fa 700. Amen. Alohan'ny ianotsika ny afatra ho an'ny ankizy dia ataotsika ilay hira iarahantsika rehetra mety efa ho haintsika rehetra ilay izy indrindra ny ankizy hoe oramamy. Afatra ho an'ny ankizy isika amin'izao fotoana izao. Tantara kely anankiray no entiko angalana lesona
sy hoenotsika ankizy amin'izao ora izao. Tantarana ankizy vavikely anankiroa no tantaraiko aminareo. Mpinamana be izy ireo ary ny anarany Isabelle ny iray dia Ijiny anankiray. Mpinamana be izy roa vavy ary miara-milalao, miaraka mianatra, miaraka miala voly ary tsy nisy zavatra tsy nirahan'izy roa vavy ireo. Ndre mandeha araraka izy dia tonga ny fotoam-panadinana. Miara-mianatra ny antranony Isabelle foana ry zareo isaky ny tonga ny fotoam-panadinana. Tamin'ity fotoan'ity anefa dia gaga Isabelle. Tsy tonga tany aminy Ijy. Gaga izy fa nahoana ary tsy tonga Ijy ary hianatra amiko. Tamin'izay fotoan'izay ampitson'ny tonga ny fanadinana araka izy. Rehefa tany am-pianarana ry zareo tany amin'ny toerana naovana fanadinana dia inona ny zavatra nitranga? Samy nanana amin'ny plasiny. Ijy lasa tany ariana, Isabelle teo aloha no mipetraka. Rehefa akaiky ho vita ny taranja izay nataondry zareo dia sendra nierika Isabelle. Gaga be izy. Inona hozy nareo no hitany? Manana tablety kely kay Ijy dia nangalany tahaka tao daholy ny devoir rehetra tao anatin'ilay fanadinana. Tonga dia nala be Isabelle. Andray hozy izy ty ataony Ijy. Tsy niteny izy. Samy lasa nandeha niara-nody izy anankiroa. Ary rehefa teny an-dalana dia hozy izy Ijy. Tonga dia ndrahonany Isabelle. Sao raha tianao mbola ho namako be ianao dia tsy mahazo miteniteny amin'ny olona iny zavatra hitanao iny. Raha mbola te hinamana amiko ianao. Dia tsy niteny Isabelle fa nalahelo. Tonga tany an-trano izy tsy nalany sakafo. Sakafo tiany petit pois araka izy. Lalaoviny fotsiny ilay petit pois tao anaty vilia. Hozy izy ny reniny hoe fa maninona ianao ry Isabelle no malaika homana ohatr'izao. Misy zavatra mampalahelo ary neny misy ankizy any am-pianaranay nangalatahaka izy. Nangalatahaka ary tablety kely no nentiny nangalarany tahaka ny devoir izay natao. Tsy afaka hiteny anao ny anarany ary neny Isa ilay ankizy tsy afaka hiteny anao ny anarany Ary hozy ny reniny hoe inona nefa ny olanao amin'izany? Izy zany ny tianao an'izany koa inona ny olanao? Tsy zany ankefa zao Nieritreretiko sady mamitaka ny mpampianatra izy mamitaka ny ray aman-dreny izy mamitaka ny tenany koa izy satria tsy mendrika anazy ny noty azony tao anatin'iny lesona tao anatin'iny tablety iny. Dia hozy izy ny reniny hoe sao ary raha mampalahelo anao ary lisy dia teneny ilay ankizy. Tomany Isabelle orineny Ijy angele izy ilay namako be ataoko ahoana no teny aminy sady zany efa ndrahonany hoe raha miteniteny amin'ny olona indrindra fa amin'ny mpampianatra dia tsy minamana amin'ny intsony tamin'izay fotoan'izay dia niteneniny Isabelle mandany ianao miresaka aminy. Tonga ny ampitsony iny lasa araka izy Isabelle niandry any Ijy teo amoron-dalana. Dia rehefa tonga teo dia afifa hiresaka aminao dia sao tsy mety amiko intsony ny minamana aminao. Hozy Isabelle mantsy Ijy. Fa ahoana? Taitra be Ijy. Fa ahoana ianao tsy namana amiko intsony? Ianao tsy mangalatra. Mangalatra nery ny ataonao reny tsy vokatry ny fahaizanao ny notinao ary tsy afaka hifampitaha noty aminao intsony satria izy roa mifampitaha noty firy kiny endry. Tsy afaka hifampitaha noty aminao intsony satria ny ianao halatra ny notinao. Dia hozy izy Ijy hoe zaki tsy mirarahana izany za zao sady tsy mandany andro mianatra tsy mandany andro mianatra sady tsy misasatra akory anefany azo noty tsara zao rehefa tonga ny noty. Dia hozy izy Isabelle tsy minamana aminao intsony zany. Dia lasa Isabelle nandeha. Naverina Isabelle tamin'ny fanondroany ary tsy ny olombelona rery ange ny tezitra aminao ny malahelo noho ny ataonao fa i Jesosy koa malahelo satria ianao mangalatra.
i sady niantso ny ijy tsisy raharaiko an'izany fa nynody tsara ny tadiaviko tonga tany ampanaovana fanadinana teo amin'ny plasiny mahazatra ihany izy roa ndray teo aloha ndray tao ariana gaga be Isabelle nisy olona avy any ariana any kitika ny sorony ohatr'izao rehefa vokidy nyerika izy de izy hoe nameny lay inona lay tablety kely nameny nisy nanome tablety kely i Isabelle tabletiny izy osinareo tabletiny ijy faly rakizy Isabelle satria tsy vonina ny angalatahaka antsony zany tsy vonina ny angalatahaka antsony zany ijy faly izy ary rehefa vita amin'ny fanadinana de nanantona ny ijy izy ary ozy izy mantso ny ijy hoe misaotra anao aho izy fa hainao mba ny hain'ny teniko ihany fa tsy nangalatahaka antsony ianao fa nampitainao taty amiko ilay tablety fangalaranao tahaka lasa mpinamana izy roa ary mbola misy tarantsa tsy vita niverina niara-nianatra indray ajanoko eo rakizy ny tantara tsy resaka momba n'izay notiny tsika fa ny zavatra niseho kosa no ho teneniko anareo rehefa aveo de ny fona tamin'ny ijy tamin'ny Isabelle ijy zany hoe misaotra ndrika izy mifonaka izy fa tsy netiny nataoko de ahoana ozy izy Isabelle ka zao angeky rehefa mangalatra ndry de lasa maninona koa lasa mandaingy akoho ndry ao anaty didy folo daholo zany mangalatahaka ndry de vendry mandaingy amin'ny ray aman-dreny mandaingy amin'ny mpampianatra hoe notindry io nefa tsy ho akory ny fahaizandry faly rakizy izy roa vavy fa afaka niara-nianatra indray mba zahoana ny noty tsara ny arahana zao rakizy voalaza ny soratra masina fa hoe ao amin'ny didy folo ao amin'ny Exodosy 2:20 hoe aza mangalatra tsy hoe ny zavatra izay ataonareo hoe tsy hoe ny mangalatra fotsiny hoe mangalatra bonbon na mangalatra siramamy na mangalatra zavatra ohatrany hoe ny atao mangalatra fa ny zavatra kely ohatr'izay koa de mangalatra koa ny mangalatahaka koa de mangalatra niriko amintsika ankizy rehetra de samy mba no hery ny tenantsika ny fahaizantsika no hoentintsika azahoantsika noty any ampianarana amen iary vavaka sika Jesosy malalo misaotranao zahay no ny afatra izay natolotra ao anay androany ampio izahay mba ho zaza endry ary tsy angalangalatra amin'ny zavatra rehetra mamelany elokay minaran'i Jesosy amen. Iainontsika ny afatra ho antsika rehetra dia andeha isika hiaino hira iray.
tonga amin'ny fotoana sarobidy indrindra hiainona ny tenin'Andriamanitra isika. Anio ny loahevitry ny afatra amin'izao andro ny fanabeazana maneran-tany izao dia hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny Isaia 2:20 dia ny 9:10. Isaia 2:20 dia ny 9:10. Izao ny vaky ny tenin'Andriamanitra. Mivoaho ny vavahady, amboary ny lalana lehan'ny olona, asandrato avo ny lalambe, esoro ny vato eny aminy, manangana faneva ho tazan'ny firenena. Ao amin'ny teniny ry havana dia manao antso manetriketrika ho an'ny fiangonany Andriamanitra. Antso natao ho an'ny sambatan'olona ihany koa izany, dia isika tsirairay avy. Ny tapany farany amin'io antso io no asongaditsika anio. Dia ilay manao hoe manangana faneva ho tazan'ny firenena. Ry havana, fanontaniana lehibe no mipetraka. Inona no faneva atsanganao eo amin'ny fiainanao ankehitriny? Andeha ary aloha hangataka ny fanahy masin'Andriamanitra tsika eo mpipetrahana ihany hanondrika ny lohantsika hivavaka. Raha ny tsara izay any an-danitra, te azo fanabeazana tsara amin'ny alalan'ny teninao izahay amin'izao fotoana izao, dia mangataka ny fananao masina mba hatakaranay ny hevitry ny antsonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hoy ny antsony tenin'Andriamanitra manao hoe manangana faneva ho tazan'ny firenena. Faneva na saina inona no atsangana. Farafahakeliny dia misy heviny roa lehibe manan-danja ny atao hoe faneva. Ny voalohany, ny faneva dia maneho fisiana,
maneho fisina. Ny fanevam-pirenena malagasy ohatra dia maneho fa misy Madagasikara eto anivo zao tontolo izao. Rehefa milasy amin'ny toerana iray ihany koa ohatra ny tanoran'ny fiangonana dia manangana ny fanevan'ny fikambanana izy ireo mba ilazany ny fisiny sy ny fitobiany eo amin'izany toerana izany. Rankizy, ry tanora, ry mpanabe, manangana faneva. Asehoy fa misy ianao, aza miafina, asehoy ny fisinao amin'ireo hevitra tsara anananao. Tsy ny hevitrao ihany nefa no ilaina, fa ny tenanao mihitsy. Asehoy ny fisinao amin'ny alalan'ny asa tsara, amin'ny alalan'ny asa fanompoana. Milanao ny fianakaviana, milanao ny mpiarabelona aminao, amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao sy ny fahaiza-manao anananao, dia izao milanao ny tokantrano, ny fiangonana, ny sekoly, milanao ny firenena. Noho ny fisinao dia kendreo ny hampandroso izao tanindrazantsika izao. Ho fahazavana sy ho fitahiana amin'izay rehetra misy ianao. Izany no faneva tokony hatsanganao. Tsarovy ry havana, fa raha mijery ny filazantsara isika amin'ny soratra masina, tamin'ny toerana rehetra izay nisy an' Jesosy dia nisy foana ny vahaolana. Raha ny marina aza dia Jesosy mihitsy no vahaolana. Teo amin'izay nisy aretina ohatra, ka teo Jesosy dia tonga ny fahasitranana. Teo amin'izay nisy hanohanana, ka teo Jesosy dia nisy ny hanikohanina. Teo amin'izay nisy ny tsy fahalalana, ka teo Jesosy dia nahazo fampianarana ny olona. Teo amin'izay nisy fahamoiza-po, ka teo Jesosy dia velona indray ny fanantenana. Eny, teo amin'izay nisy fahafatesana, ka teo Jesosy dia nisy fahavelomana indray. Tamin'ny alalan'ny fisiny dia vahaolana mandrakariva ilay zanak'Andriamanitra. Nanangana faneva ho tazan'ny firenena izy. Ianao ihany koa, kristianina ianao, ataovy izay nataon'i Jesosy. Aoka ho mpitondra vahaolana ianao. Amin'ny alalan'ny fisinao dia manangana faneva ho tazan'ny firenena, fa amin'izany dia ho vavolombelon'ny Kristy ianao. Izay no hevitra voalohany asehon'ny hoe faneva. Ny faneva dia maneho fisina. Ny hevitra faharoa, ny faneva dia maneho tombam-bidy sy fiandrianana. Maneho tombam-bidy sy fiandrianana. Ny fanevam-pirenen'i Madagasikara ohatra dia maneho amin'izao tontolo izao tsy ny fisiny ty nosy ty ihany, fa ny fiandrianany ihany koa. Izany hoe manana ny tombam-bidiny sy maha izy azy ny firenetsika. Manana ny mampiavaka azy manokana i Madagasikara. Izany no asehon'ny fanevam-pirenena malagasy. Rankizy, ry tanora, ry mpanabe, ianao izao mandre an'izao afatra anio izao. Manana ny tombam-bidinao ianao. Manana ny mampiavaka anao ianao, satria zanak'Andriamanitra ianao. Zanaka lahy sy zanaka vavin'ilay ray masina any an-danitra ianao. Izao tontolo izao dia manana ny fomba fiainany, fa ianao ihany koa manana ny ianao. Izao tontolo izao manana ny sakafo ankafiziny, fa ianao ihany koa manana ny sakafo mahadio
sy mahasalama, mahavelona, voatokana ho anao. Angamba manana ny sampiny ivavahany ny olona eo akaikinao, fa ianao ihany koa manana ny Andriamanitra ivavahanao. Dia ilay Andriamanitra namorona izao rehetra izao, dia ilay Andriamanitra fitiavana izany. Kristianina ianao, zanak'Andriamanitra ianao, aoka ho tena izany tokoa ianao, ho mendrika izany anarana izany. Saia maneho ny mampiavaka anao amin'izany fomba izany, dia manangana faneva ho tazany firenena ianao. Izao no afatra tamin'ity androany ity rafitinina. Miantso antsika Andriamanitra, miantso anao Andriamanitra, manangana faneva ho tazany firenena. Tadidinao ve? Voalohany, aoka aneho ny fisianao ianao amin'ny toerana rehetra izay misy anao, fa milanao izao tontolo izao. Aoka ho mpitondra vahaolana ianao. Ary ny faharoa, aoka ho mendriky ny kristianina tena izy ianao, saia mijoro amin'izay mampiavaka anao, satria zanak'Andriamanitra ianao. Ao amin'ilay boky mitondra ny lohahevitra lehibe manao hoe Fanabeazana kristianina, takila 90, dia misy izao andalan-teny izao. Ny ankizy sy ny tanora tsiraray dia manana asa tokony atao ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fanandratana ny olombelona. Anio azy amin'izao ora ifampiresantsika izao, iza no hanapa-kevitra fa hanangana faneva, iza no hanapa-kevitra fa hanangana avo ny faneva mba ho tazany ny firenena. Mananteny izahay fa amaly izany antson'Andriamanitra izany isika tsiraray, ka andeha asehontsika amin'ny alalan'ny fitsanganana izany, amin'ny toerana rehetra izay handraisanao izao fandaharana izao. Faly Andriamanitra mahita antsika manolo-tena, mahita antsika mandray fanapahan-kevitra, andeha ho apetratsika eo am-pelantanana izany, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra Ray ny Masino, misaotra anao zahay noho ny teninao. Miantso ny tsiraray avy aminay ianao mba hanangana avo ny faneva. Raha eo manomboka amin'izao fotoana izao, ovao izay tsiraray avy. Taio ity lehilahy ity, Tompo, mba ho tonga fitahiana ho an'ny ankonany. Taio ity vehivavy ity, fa noho ny fisiny dia handray fahasoavana ny tokantranony, ny toeram-piasany sy ny fiangonana. Taio ny mpampianatra mba hanahaka anao ho mpanabe tsara ho an'ny sekoly izay iasany. Taio ny ankizy sy ny tanora tsiraray mba hitoetra ho vavolombelony voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay mpanabe ambony indrindra, mpamonjy anay no hanonona anay izany vavaka izany. Amen. Hofehin'ny afatra izay nentin'ny ray aman-drentsika teo sy hamaranantsika izao fotoana izao, dia andeha isika hiara iredona ny laharan-kira fa 750 aorian'izay, dia andray ny tsodrano farany isika. Tongotrao zay sao miantorahako mpanomponao, feno misy vonjy hoay tena azo antoka, o
mandrakiza fiadana nanotsapakora eo anilanao Jeso fanaona mono saiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra itoeranao Jeso malalako raisorasore ny saotra tolotrofa tena vokatry ny fo Jeso atolotro ho anao zao tenako izao na tsy mendrika zare atokany ho anao favononao anarady na omorana ho sarotra ianao no ianteherako tsy mba manatahotra fanaona mono saiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra hitoeranao Jeso malalako raisorasore ny saotra tolotrofa tena vokatry ny fo fanaona mono saiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra itoeranao Jeso malalako raisorasore ny saotra tolotrofa tena vokatry ny fo hivavaka isika raha ny masino misaotranao zay no ny fitompitahina zay nomena ho anay tamin'ity androany ity enganeny izanaka ho tsiraray avy mba handray izany fitahina izany ka raha isaraketo izay amin'izao ora sy fotoana izao ny fahasoavana sy ny fiadananao ampo mizarazarany ho amin'ny sambatan'olona aminay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.